Mitoy atrany ny atsonjay atao amin'ny filomarika Karavalimanana. Nosakana ny mpitandro filaminana mantsy ny fiaran'ny filohany Antokotim raha avy nitafa tamin'ny vahoaka tany Mangamila. Raha itododo aty Andrenivohitra ny tenany dia nobahana ny zandary tetsa talata volonondry. Mbola sakana ny mpitandro filaminana fandroany indray ny fiara nitondra ny filomarika Karavalimanana teo lazaina izay niteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana noho ny fitohanana lavareny nataon'ny mpitandro filaminana. Araky ny hitantsika teo iny dia namelarana ersa mihitsy ny lalana ary efa niandrasan'ireo mpitandro filaminana ireo mihitsy ny filomarika Karavalimanana. Fandrarana miendrika didijadona izao fiatsika nataon'ny mpitandro filaminana izao. Laza mo'ireo zandary raha nanontaniana fa baikony azy ireo ka tsy maintsy hitanterahana. Mila manao fizavana tsotra fotsiny zao izy ireo ho hiatrany ny fanazavany. Filoham-pirenena teo aloha ve no savainy? Manana maizy azy eto amin'ny firenena ary manana sata manokana mifehy azy amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy izy araka lalàna 13 tsipika aotraotra ray. Noho izany tahotra tokoa ve nambadika zao sa kosa tsy fahazakana demokrasia? Dia tena tsy levon'ny vavon'ny mpitondra fanjakana mpanome baiko ireto zandary ireto mihitsy ny filomarika Karavalimanana. Manoloana an'ity tranga mampiseho noho ny tahotry ny mpitondra fanjakana ny filomarika Karavalimanana ity dia voatoetoana tanteraka ny fivezivezen'ny olona ary voahitsakitsaka tanteraka ihany koa ny jofototra voalaza ny lalam-panorenana. Lasa erim-pamiretana ny mpitandro filaminana ankehitriny. Efa tsy rariny intsony izao zava-misy eto amin'ny firenena izao satria efa tafapetraka tanteraka ny jadony. Hatrany am-piangonana dia atao andromaso ny filomarika Karavalimanana. Ireo olona miditra sy mivoaka ao an-trano aza dia zavaina. Ambenana mafy toy izany ihany koa ny tranony ka asiana mpitandro filaminana isan'andro. Fa iverina olon-dratsy sa mpampirorory ny filomarika Karavalimanana? Tsy vonina amin'ny fampihavanana sy ny fisian'ny fahalalana maneho hevitra ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy nojerena. Na samy manana ny kolotsainy sy ny soatoavina mampiavaka azy aza ny firenena rehetra eto an-tany izay mandala ny demokrasia dia tsy maintsy misy ny foto-kevitra na ny fitsipika ara-demokratika hitovizan'ireo firenena rehetra ireo. Isan'ny foto-kevitra lehibe iraisan'ireo firenena demokratika rehetra ny tokony isian'ny fanoherana izay mipetraka ho arofanina amotsipotsitra ny tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana. Ankehitriny nefa dia manam-pirofo fa miaina amin'ny fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia ary mpanitsakitsaka lalàna velona izao mpitondra fanjakana izao araka ny nambarany ny mpanohitra hatramin'izay. Na inona fanadiovan-tena sy fialana bala ataon'ny mpitondra fanjakana momba n'iny tranga iny dia efa voapirofo mitohaka amin'ny tenda ny mpitondra fanjakana ireny fa matahotra fa diranovana ny filomarika Karavalimanana izy ireo.